Mitohatra ny fiara-miasa eo amin'ny firenena Rosiana sy Madagasikara amin'ny sehatry ny famokarana entina ampiroboroboana izany sy anatrarana ny tanjona amin'ny fahavitantena ara-tsakafo izay fanamby lehibe napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jolo. Izany fiara-miasa ankapobeny izany no ndresahana teto, indrindra moa amin'ny sehatry ny fanatsarana ny jono, ny fiarovantsika ny sisin-dranomasina ary eo ihany koa ny sehatry ny fambolena, indrindra ny fijerevana ny fanampin'ny Rosia any Madagasikara zany amin'ny fampitomboana ny velaran-tany vokarambary eto Madagasikara. Raha tsy haivina dia nisy ny fihaonana nataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine ka nanasoniavana fiara-miasa ankapobeny teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny firenena Rosiana tany Sochi roa taona lasa izay.